dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao, dia hivavakintsika milohan'izay anomboantsika ny fotoana. Jeo Andriamanitra iray io tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anarinao izahay amin'ny fitiavanao sy ny famotramponao lehibe, dia mbola ialano ameny iresahanao aminay, anambarahanao ny afatra tianao ampitaina aminay mba hanananay fiadanampo, ary azahoanay antoka ny lalina izay izoranay, indrindra manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao. Toko sy mino izay fa ny zavatra rehetra mitranga tsy Andriamanitra mihetraketraka ianao, fa Andriamanitra manaitra kosa mba tsy hatonga anay ho tratry ny loza tampoka izay tsy mitsitranga amin'ny fataperan'ity izao tontolo izao ity. Mandalo izao fiainan'izao sy ny filàny, fantatra izany, na dia tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana zany zanak'olombelona rehetra. Mbola misy ny vanim-potoana izay tsy maintsy sanganana ny maty ary idiran'ny nisambatan'olona na ny tsara na ny ratsy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny tanjona kendrenao dia mba tsy hatonga anay hanenina ka hijaly mandrakizay fa nahatonga anay hanana fiadanana, kanefa amin'izao androm-pahavelomanay izao no hitarihanao lalana anay mba hahafahanay manohana izany ho avy mamirapiratra izany, fa nay no masina no manokatra ny masom-pinanay mba tsy fikiranay amin'ny zavatra mandalo, fa mba hibanzinana ianao, ninona ianao, marina ianao tompo, ary tsy misy diso ny teninao, ary sambatra tokoa izay mialoka aminao. Toko sy mino fa mijery ny sambatan'olona tsiraray avy ianao, ary mahafantatra ny ady izay hatrehany, te hitondra vahaolana fa miankina aminay, na izay andray ny toromarika omenao na tsy, dia ny fanahy no masina andresy lahatra ny sambatan'olona tsiraray avy mba ho tonga mifankatoavana ny teninao. Dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva nandritra ny te taona 2024 ity, dia be dia be ny zava-miavina nampitain'Andriamanitra amintsika. Taona anankiray tsy tongatonga ho azy, taona anankiray miavaka, taona anankiray nanambaran'Andriamanitra ny maha izy azy, ary taona izay noentin'Andriamanitra hanavahany izay mino azy sy izay tsy mino azy, taona anankiray andraisana ny safidy ary mampiavaka azy araka ny nambarantsika izay fanazavana lava dia lava, mety malelo ny zovintsika mandray ny afatra hoe sabata lehiben'i Jehova, pasika Jehova, ary tao anatin'izany nanamafisana tsy tamin'ity taona ity fotsiny fa nandritra ny telotaona, fa ny taona 2024 araka ny nambarantsika dia Andriamanitra efa nampilaza, nampiomana, nilaza ny zavatra hitranga, nameny fepetra rehetra tokony ho raisina, ary taona ny safidy dia taona 2024 ity manoloana ny afatr'Andriamanitra na ho tonga mifankatoavantsika na tsy. Ary izany rehetrarehetra izany no mampisaintsitsaina, satria ao anatin'izay safidy izay tenin'Andriamanitra izay nentsika teto tsy misy anterina dia mikely azy, fa tsy maintsy nambara mba hisaintsaina ny tsiraray avy, kanefa izay le safidy nomen'Andriamanitra izay dia manana ny zoany ny sambatan'olona tsiraray avy, na izy anaiky na izy tsy anaiky. Andriamanitra tsy mba manery mihitsy
ary torak'izany keo ny fitoriana ny filazaony tsara tena marina mampianatra fotsiny manoro lalana ny fiainana, manoro lalana ny fahafatesana, manoro lalana ny fitahiana, manoro lalana ny fanozona ary mametraka ny olona anankiray eo mikion-dalana mba handraisany safidy na izy izotra amin'ny fiainana na izy izotra amin'ny fahafatesana na izy tapa-kevitra ny andray ny fahasoavana sy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra na andray ny fanozonana. Tsy mba manery mihitsy Andriamanitra ary ny fitoriana filazantsara tsy misy fanerenankolaka fa manambara fotsiny marina ary zay ny maha-Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra. Mialanenina amin'isambatan'olona saingy tsy reniny olona ny feoany fa isan'andro san'andro dia miseho amin'ny zava-misy rehetra. Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny zava-misy mba hampiritreritra ny olona, mba ahafahany mieritreritra tanteraka mihitsy hoe misy ange Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, mahalala ny zavatra rehetra, mahalala ny fiafaran'ny tantara ary Andriamanitra fitiavana ary ny asa lehibe nasehon'Andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao ty dia asa mpamonjena ary tsy tiany ny fikiran'ny olona amin'ny zavatra mandalo fa mba hamonjenan'ny olona. Ny Deutéronomia 3:7 misy afatra nampitahy Mosesy ho an'ny zanak'Israely ny 7:20 ka hatramin'ny 20 fialan'ny enina nataon'i Mosesy, satria Mosesy dia azo lazaina fa olona nifankazatra tamin'i Jehova, nahazo ny afatra avy amin'i Jehova ary tsy mba nanerika io izy nefa ny zanak'Israely teo anatrehany lalana zay tiany izorana fa nananatra ny taiza nanome ny toromarika rehetra ary ny toromarika zay nomeny dia avy amin'Andriamanitra mba hanana ny fiainana. Dia zao tsara ny tenenina aty amin'ny Deutéronomia 3:7-20 hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho anio, movavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia notian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hian'ny feony sy hifikotra aminy fa zany no fiainanao sy famaroan'ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany zay nenianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Marina fa afatra nampitaina tamin'ny zanak'Israely zany fa amin'izao vanim-potoana zao ny atao hoe zanak'Israely dia ny olona misafidy ny araka amin'Andriamanitra, ny olona manaiky ino an' Jesosy Kristy ary raha dika tsotsotra dia ny olona manaiky ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra no hivantana zany teny zany, satria Paoly dia nilazan'izany voasoratra ozy reny tantara reny mba ho fananarana antsika zay hiaran'ny andro farany. Zavatra ao anatin'ny Baiboly na dia nitranga tamin'ny zanak'Israely aza dia afatra koa miampita amin'ny sambatan'olona tsiraray avy mba andraisan'ny fanapahan-kevitra. Ohatrany te andresy lahatra Mosesy eto kanefa izy tsy manao antery fa ny zavatra nataony dia nampahatsiaro ny zanak'Israely fa nataoko teo anoloanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Ny fisiany zay zavatra anankiroa napetraka Mosesy zay no milaza ny safidy zay tokony ho raisin'ny olona. Tsy nanafiny izy fa nambarany tamin'ny zanak'Israely zay fiainana napetrak'Andriamanitra taminy sy zay mety nitondra fahafatesana. Dia torak'izany keo ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ity taona 2024 ity hatramin'ny fiandohan'ny taona ka mandraka ankehitriny, fanambarana ny fiainana sy ny fahafatesana, fanambarana fitahiana sy fanozonana fa tsy manery akory hoe tsy maintsy raisina. Kanefa manoro hevitra Mosesy mifidiana ny fiainana mba ho velona ozy, mifidiana fa tsy manery mihitsy izy. Dia torak'izany keo miantso atao amintsika betsaka ny zavatra rentsika teto
fampaherezana nomena atsika ary tsy takona feno natao anatin'ny telotono zay nambara tamitsika de ny meloha ny zavatra hitranga rehetrarehetra ny loza tsy tambisaina mitraika manerina ny ty zao tontolo zao ty ary tsy mijanona mandraka ankehitriny fa afaka an'io de mare vaovao avetsika io hitrangany loza zay araka ny resantsika hoe tsy tongatonga ho azy reny fa fanairan'Andriamanitra fotsiny mba ampiverenana ny olona aminy satria no Jehovah-Andriamanitra io de tia ampafantatra ny manan'aina rehetra fa izy rery no Andriamanitra mahafantatra ny tantara mahafantatra ny fihafaran'ny olona ary mitsinjo zay ananan'ny olona fiadanana ary no izany indrindra no iombona-kevitra amin'ny afatra hoe teo Mosesy eto hoe efa napetraka teo amin'ny lohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny fanozonana kanefa ny zavatra ambara amintsika asaina mifidy ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranaka ao izy de mametraka izy mazava tsara ny 15 hoe inona ary zay de ny hotiany Jehovah-Andriamanitra ao ianao ka hieny ny feony sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy famaron'ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany zay nianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy ao anatin'izay misy teny fikasana mahafinaritra fandraisana fahasoavana raha misafidy ny fiainana fa zany ozy ny fiainanao zany ny famaron'ny andronao mba afanao monina eo amin'ny tany zay fanenianan'i Jehovah miafina ao anatin'izay zany mba hanananao fiadanana hanananao fitsarana hanananao fiarovana tsy de iresaka lava intsontsika ny amindreo karazana loza mitranga satria tsy tamboisaina izy ireo kanefa de hitatsika ny toe-javatra misy tao anatin'ny telotaona sy tamin'ity taona ty fa tsy mitsahatra fa miombo miova tsy araky ny eritreretin'ny saina ny zavatra menjady amin'ny zanak'olombelona miratsy le fiainana ary mila tsy azo iainana tsy misy fandripahalemana ny loza raha-boajanahary mamely ary ny fiakaran'ny vidim-piainana manoloana ny toe-javatra mitranga tsy hananam-piadanana zany rehetrarehetra ny manjo ny zanak'olombelona rehetra kanefa araky ny resantsika hoe tsy mariky ny tsy fitiavan'Andriamanitra zany fa navelany hitranga satria antombotra ny fiavian'i Kristy amin'ny lafiny anankiray kanefa ny zavatra everitsika fa ratsy nataon'Andriamanitra ho fitaovana kofehy hisaritana atsika mba hitodika aminy ka manoloana n'izay rehetrarehetra zay inona ary ny tokony atao ny tokony atao de zay le fandraisana safidy zay ozy ny voalazany mpitoriteny 12 ny 13 sy 14 teny mampieritreritra fotoana lava ny fampiresantsika teto na nindrina ny zavatra tian'Andriamanitra ampitainy tombambidiny ny andro 7 tombambidiny ny Paska ary ny tombambidiny tombo-kase na fanavahana satria raha vao misy ny fanavahana apetrak'Andriamanitra de io fanavahana io tombo-kase apetraka eo tsy antery io fa misy zavatra andrasana amin'ny olona na izy manaiky andray ny tombo-kase avy amin'Andriamanitra ka rehefa tsy manaiky ny tombo-kase avy amin'Andriamanitra de tombo-kase an'ilay ratsy no raisiny fa rehefa mandray ny tombo-kase avy amin'Andriamanitra de mazava le voasoratra ny Exodosy 12 tsisy loza andringanana anareo lava ny nanazavatsika an'izany rehetrarehetra zany tsy hoe te handresy lahatra akory fa tena Andriamanitra mihitsy tena tia izao tontolo zao tsy akanavaka tia ny sambatan'olona tia ny ankonana tia ny fiangonana tsy akanavaka satria raha nentina ny fampahirezana tao anatin'ny fotoana zay niaonantsika tahaka an'izao de tsy misy fanindrina fotokevim-piangonana
fa soratra masina no nazava itsika dia zao tsara no nambarany rehefa rezany rehetra zany ozy dia zao mifarany teny andriamanitra no atahory ny didiny no tandremo fa zany ny tompony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soana ratsy tsy maintsy misy io fitsarana io tsy mandehandeha ho azy ny fiainantsika ty am'ity zao tontolo izao ty fa misy vokany avokoa ny safidy zay raisitsika rehetra kanefa le vokany hiatra amitsika tsy hoe tampoka tsy hoe tsy mipozina fa nambara de mimeloa nambara de mimeloa ary miankina amy safiditsika zay tsy maintsy ho fefaratsika rahatr'izay ary rehefa rezany rehetrarehetra zany ozy de zao mifarany teny andriamanitra no atahory fotoana lava ny fampiresahana teto fa nyfanontaniana mipetraka mba nisy fetraikany tao amitsika ve ny afatr'andriamanitra zay nentina teto mba hisafidianatsika ny andray ny famonjena hisafidianatsika ny verina am' Jehova ny hisafidianatsika ny fanavahana ny mahazanak'andriamanitra mba tsy hatonga fandringanana fa tsisy azon'andriamanitra atao tsy manery izy fa ny safidy zay raisitsika de sika ihany no mandray ny vokany manoloana ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao izy moa ny tsy ho lasa fisaina raha olona mieritreritra no aviny mandinika ny tokony ataony sy ny fanapa-kevitra zay raisiny hoe inona nombaran'andriamanitra aiza ny lalana tokony izorako fa ny afatra ampitain'andriamanitra tsy afatra hitondra lozako ory fa afatra hitondra fiadanana ary manoloana n'izay afatra rehetrarehetra napetrak'izay mety ho vaovao tamitsika nandre azy nandritra n'izay fotoanana avy zay mety zavatra tsy mbola niainatsika fa marina ny soratra masina no nazavaina teto ary mino sy matoky fa nisambatan'olona tsy raray avy zay nandre ny fampahirezana zay nentina teto de manana baiboly avokoa ary ny zavatra nampitaina tamitsika tsy nivoana tsy niala fa ny zavatra voasoratra ao anatin'ny soratra masina zay anaovana antso amin'ny olona mba hiverenana hodiniana sy ankatoavina fa tsy hompiainy fotsiny ka mora fitahana satria andro ny fitaka am'izao vanim-potoana zao fa ny hiverina amin'andriamanitra tsy antso atao hidirana ho fiangonana misy ny tena akory fa antso hiverenan'ny olona hisambatan'olona amin'andriamanitra ary ny fiverenana amin'andriamanitra de tsisy akoatran'ny hoe matahotra an'andriamanitra ny didi ny tandremo fa izany ozy ny tokony ataon'ny olona rehetra manoloana zay zavatra rehetrarehetra zay de miantso atsika ho tonga amin'ny fandinihan-teny satria zavatsoa no nampitaina na de mbola zavatra tsy nahazatra azy zavatra tsy miainana azy mba hanamarina atsika nyteteny ty satria fomba honao tokoa moa no afantaranao fa tsara ny zavatra anankiray raha tsy nanandrana ianao de ao amin'ny salamy faefatra amby telopolo salamy faefatra amby telopolo ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo ohatra ny valim-bavaka raisitsika avy amin'andriamanitra ty olo mahandry ty niantso ozy de niaino Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra ny anjelin' Jehova mitobo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy andramoka izaho fa tsara Jehova ozy a sambatra zay olona mialoka aminy zany teny zany de mampiseho ny valim-bavaka ny raisitsika indrindra ho atsika teto amin'ny firenena indrindra ho atsika zay velona manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra ny loza ny aretina ny tranga kanefa te mbola velona sy miriritsika am'izao vanim-potoana zao ary maro ny mieritreritra ohatra ny milamindamina zany ny fiainana na de ora ny fahasahirana raha tsy hijery fotsiny ny covid zay ohatra ny adin'ny olona kanefa mbola tsy resy fa maninona ny toy izao a
de noho ny famindrampon'andriamanitra famadiso hevitra ny olona de ity zay le famindrampon'andriamanitra zay ararotin'ny olona ka hoentiny anamarina ny tenany hoe nandeha mahitsy teo anatrehan Jehova izy fa andriamanitra nefa mahafantatra fa tao anatin'ny vanim-potoana sarotra tsy nisy zay tsy nitaraina taminy mba hanatanterahany an'io andiny faheniny hoe ty olo mahandro ty ny antso de miaino Jehova namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra reny Jehova zany de taka ny zanak'Israely ihany zay azo pahoriana tao amin'ny tany Egipta nitodika tamin'i Jehova nitaraina tamin'i Jehova de miaino foana Jehova ary zay no natonga an' Jehova nanambara tamin'i Mosesy efa reko ny fitarainan'ny Israely oloko izy ka de efa nidina amonjy azy zao kanefa zay le famonjeny Jehova zay de misy fepetra tsy maintsy raisina ary zay ny zavatra niatra tamitsika fa tsy nentina anamarina teny hoe satria namindra fo Andriamanitra satria toa ohatra ny voaritra amin'ny loza de neta ny zavatra nataoko fa ny manarak'izay de misy fepetra takian'Andriamanitra ho amin'ny olona taka nitondrano ny zanak'Israely ihany rehefa nitaraina nampiseho zavatra mahagaga tao amin'ny tany Egipta nge Jehova loza maro isan-karazany zay niatra tamin'ny Egiptiana loza folo mifanesy ary vavolombelona n'izany ny zanak'Israely kanefa nandritra n'izay loza folo niatra tao amin'ny tany Egipta zay nanany anjara fampijaliana azy keo zanak'Israely satria tamin'ny vanim-potoana tsy nandefasan'ny Farao ny zanak'Israely andeha hanompo an' Jehova de vomaika namafisina ny fampahoriana ary tsy midika zany fa tsy eo Andriamanitra fa misy zavatra tian'Andriamanitra tena ho aseho de ny fahalehibe azany hoe afaka miditra an-tsehatr'Andriamanitra manala ny zanak'Israely ao anatin'ny fahoriana ary manatanteraka ny teniny ho an'izay tsy matoky azy de hitera-doza aminy mandritra ny loza folo ny taintaina ny zanak'Israely mandra-patonga ny vanim-potoana zay nanekeny ny Farao andefa ny zanak'Israely ary rehefa nivoaka ny zanak'Israely de nisy fepetra napetraka ary ny fepetra ozy tsika tsy mijanona tam'le pasika fotsiny fa manaraka ny taorianan'izay ary ny zavatra hitatsika tamin'ny farany de ny fandringanana ny Egiptiana zay tena naresy lahatra azy hoe tena ndaotsika andotsitra fa Jehova no miady ho an'ny zanak'Israely ka raha tafavoaka ny zanak'Israely fa mbola ho hitatsika notoyany tsy hoe voavonjy izy fa nahafahana fotsiny izy fa izotra miala ao amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana ary eny an-dalana inona ny fiafaran'ny zanak'Israely fa ny zavatra hitatsika tamin'ny farany lao de vomaika mitombo ny loza nanjo ny Egiptiana zay tsy natoky an' Jehova ringana tao anatin'ny ranomasina fa ny zanak'Israely afaka ny Epita nandia tany maina tafavoaka fa tsy mbola tonga tany amin'ny tany Kanana fa andalo hevitra de inona indray ny zavatra mitranga teo ary zay ny tsy tokony anamarina tena de raha azo lazaina zany manoloana ny teo zavatra sarotra zay nandalovana manerina n'izao tontolo zao de ohatra ny tafavoaka isika tafavoaka ianao tafavoaka zany fa tsy hoentina anamarina teny zany hoe nandeha mahitsy teo anatrehan' Jehova avy fa noho ny famindram-pony Jehova ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ka eto ty olo mahandry ty ny antso sy de miaino Jehova namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra ary isoratsika an'Andriamanitra zany na de mbola mafy ara ny zavatra trehana satria na de eo ara ny toe zavatra mitranga tsy mahita fiadanana sy fitsarana raha nofo no eritreretina ety am'ty izao tontolo zao ety ka de ho hitatsika moa fa tsy mitsahatra io fanakorontanana vetsy averoa loza mitraika ny aretina tsy ampozina ny fanakorontanana ny tsy fandriam-pahalemana misy zany fa ny toe-panahin'ny olona miaraka amin'Andriamanitra kosa de misy fiadanana tsy aila zaina zay tsy mifahatra amin'ny zavatra hita maso fa fiadanam-po tafaletika lalina ao anatin'ny fanahy ao zay tsy azon'izaniza mongotana
ny andiny fafito mianjeliny Jehova ozy mitobo manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Matahotra an'Andriamanitra ankeny fireneny kanefa zay le fatahorana an'Andriamanitra zay de zao misy fepetra takina araky ny nambaratary am'mpitolo teny hoe rehefa reza ny zavatra rehetrarehetra zany ozy de zao ny farany teny Andriamanitra no atahory ny didiny ny tandremo de zay no natonga atsika ny resaka aniny zavatra nasehon'Andriamanitra tao am'ty taona 2024 ity namerina ho am'lohan'ny tanteraka hoe tena le andro fafito rere olona tsy antera nefa mety mbola tsy naina tam'izany tsika le paska rere olona fahafatesan'i Jesosy Kristy le tomboka se rere olona tandremo de tandremo fa zay no fiainatsika fanekenana zany fepetra zany ka ao anatin'le tahotra de mamaly vavaka Andriamanitra fa miandro ny olona kosa izy eo anatrehan'izay hoe tena hitoy amin'ny fankatoavana azy ve ny andiny fahavalo andramoka ka izao ozy fa tsara Jehova sambatra zay olona mialoka aminy mety zava-baovao tamitsika ny zavatra nampitaina teto ary araka nyresahantsika hoe raha vo ny andro fafito na ny sabata ary raha vo paska zay milaza ny fahafatesan'i Kristy fa tsy ny fitsankana notoriana de be deabe ny fanoherana eo anatrehana zany rehetrarehetra zany ary tsy mampaninona satria zay ny fotom-pampianarana nomena ny olona araka ny fisainany ny olombelona fa tsy araka ny soratra masina zay nazavaitsika lava teto hoe tena le paska ange andraisana tomboka se satria raha tsy nisy ny paska tsy nisy ny famonjena raha tsy maty Jesosy tsy nisy ny famonjena tsy manao tsinotsinona ny fitsanganany fa mbola afatra ny am'ty tomboty matoka atsika tafajanona eo anatin'izay fanazavana ny fahafatesan'i Jesosy zay mba hifotoratsika mafy hoe soa ihany fa teo Jesosy nanaiky ho faty isolo ah zay ny mbola antony hivelomako tahaka an'izao tahaka ny zanak'Israely keo tafavoaka tao amin'ny tany Egipta raha tsy teo ny zanak'ondry zay novonona ny solotoerana ny zanak'Israely tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egipta teo izy kanefa tafavoaka izy fa tsy mbola vovonjy de tahaka atsika am'izao vanotony zao zay famarinana tsy azo lavina maty Jesosy antoko ny famonjena ho an'izao tontolo zao vita ny famonjena fa zasy ianao tsy mbola vovonjy fa mbola eny an-dalantsika ka manaiky ny fipetrapetrakaandriamanitra ve fa raha manaiky ny fipetrapetrakaandriamanitra zay vao hovonjena ary zay ny zavatra nampitaina tao anatin'ny didin'Andriamanitra retsika na de vaovao tamitsika azy de eto manao antso amitsika mety mbola tsy niainatsika mety tsy niaina ny fiangonatsika zany a hoe tsy mbola nivavaka tamin'ny andro fafito zany tsy mbola nivavaka tamin'ny andro sabaty zany tsy mbola nanajana zany andro sabaty zany tsy mbola nitandrina zany paska fahafatesan'i Jesosy Kristy zany fa niafatra eto de zao andramo ozy andramo ka izao fa tsara Jehova sambatra zay olona mialoka aminy mahafaty ve sa zavatsarotra ny manandrana raha mijery ny fiainany zanak'olombelona letsika inona moa ny zavatra tsy andramany zanak'olombelona eto de tanisa zavatra vitsivitsy samy nanandrakandrana zavatra ratsy daholo tsika rehetrarehetra ny olona manandrana mifoka sikara ary nizaniza mpifoka sikara de mahafantatra fa tsy mahasoa ny fahasalamany zany kanefa andramany mbola ataony ihany fantany tsara nefa ny aretina mety ho azo ao anatin'izany torak'izany keo ny fisotroana toka ohatra misy fifaliana vetivety ao anatin'ny olona am'izay fisotroana zay ohatrany hoe fanariana dia fa fantany fahorinany fisotro-toka mahalemilemy miteraka aretina miteraka korotana ohatrany tsy matsiaro tena ohatrany misary adaly andramany olona le zavatra ratsy manandrana ny olona mangalatra be de be ny zavatra andraman'ny olona zay fantany fa ratsy fa ataony andramany
fantany vokadratsiny ohatra ny fitsangatsangana fantatry ny olona tsara ny fitsangatsangana fa misevarany de miteraka arety mandosa miteraka fahafatesana fa zao tsy voafia mitsony ny tenany andramany ihany na de ratsy azy de eto tiako isaritana nysaintsika mitody amin'nisam-batan'olona tsy raray avy inona ny fahalemena mbola manjoa atsika zay mbola tsy afaka amitsika tsy fotsika fa atotsika mandrakariva andramantsika isan'andro san'andro atotsika zany fantaritsika nefa mivokadratsiny fa andramantsika foana eto nefa ny tenin'andriamanitra de milaza andramaka izao fa tsara jehova zavatsoa masain'andriamanitra andramany zavatsoa nambaran'i mosesy asaina safidianany tsy zavatra hitondra loza tsy zavatra hitondra fahoriana fa zavatra hitondra fiarovana fa inona ny olona ny zanak'olombelona ny zavatra ratsy andramany fa le zavatra ambarany tenin'andriamanitra hitondrana soa azy tsy manandrana izy ary satria tsy manandrana izy de zao miditra antsehatra ny devoly manohatra ny sampianarina satria fantatry ny devoly fa hitondra fiadanana ho azy raha manandrana eo izy de sakanany amin'ny fomba rehetra sakanany amin'ny fomba rehetra ny olona tsy anandrana satria raha vao manandrana eo eniky ny fiarovan'andriamanitra raha vao manandrana eo mizotra amin'ny lalan'ny fiainana raha vao manandrana eo de mizotra amin'ny lalan'ny fitahina sy ny fahasoavana raisina avy amin'andriamanitra ary zay ny mahatonga todika amin'nisam-batan'olona de nonge ny tenatsika inona ny zavatra ratsy sy nandramatsika fa sarotra avy reo olona raha mba manatanteraka nyty tenin'andriamanitra ty hoe tena andramo ka izao fa tsara jehova zany hoe jehova zany izy tsy metraketraka fa sainy manandrany ianao aloha fa tsy sa manandrana le olona tsy samyza le olona andramoka izao fa tsara jehova ary zay ny antony fampianarina somary lava nanomboka tamin'ny voalohany taona mba andresy lahatra nisam-batan'olona fa tsy zavatra no foroporonina ny zavatra nampitaina tamintsika teto zay mifanitsy tsara ny amy toe zavatra mitranga manerina ny zao tontolo zao famerenana ny olona ao am' jehova famerenany olona ao am'le andro fafito famerenana ny olona ao amy pasika tena izy fa matetika de tonga de satria tsy ny ainana de tonga de toerana fa mba manandrama aloha e manandrama hoe tena tsy tenin'olombelona fa tenin'ny jehova didin'ny jehova no andramana tsy maniry jehova hoe anga tsy maintsy ataonao io na de miteny ary izy hoe lalàna mandrak'izay tsy maintsy ho tandremana ny pasika zay rehetra tsy mitandrina ny andro fafito tsy maintsy atao maty fa tsy maniry izy eo anatin'izany fa mbola miteny andramo ka izao fa tsara jehova sambatra ozy zay olona mialoka aminy sambatra ka mialoka amin'izy mialoka ao amban'ny fahalalana ny tenin'andriamanitra sy ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra mety tsy zava-baovao amitsika mety tsy iaina ny fiangonana misy atsika mety tsy mandramatsika hatram'izay mety tena tonga de fanaratsiana fotsiny retsika hoe tsy rediredy zany fa andramo aloha satria tsy zavatra vaovao akory raha ny tena marina fa zavatra ao anatin'ny baiboly eo am-pelatananao no saina andramana andramo satria miratsy zao fiaina zao tsy afa-doza ety am'ty zao tontolo zao ety sa mitady vahaolana ho afaka am'izany hitady fitsarana fa zao ao am' jehova ao misy ny fitsarana araka ny tenin' jesosy hoe ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra eta avy manatona fa zany no ame anareo fitsarana aona ny fanatonana azy eno ny teniny didy no tandremo matahorany jehova andramo
tsara izy fa tsy mahafaty ny manandrana tsy misy volalony manandrana fa tonga de inona ny voambarany tenin'andriamanitra le zavatra tsy miainanao hatramin'izay zay voasoratra ao anatin'ny baiboly andramo satria jehova ny teny. salamy fahasivy amby valopolo salamy fahasivy amby valopolo de zao ny tenenina ny andiny fahatelo amby telopolo sy faefatra amby telopolo nefa mifamindra-poko izy tsy hofoanako aminy ny famarinako tsy avadiko ny fanekeko tsy hotsoahako ary nino ny lazain'ny mbolatro tsy hovako. Andriamanitra tsy andriamanitra mpivady teny zany ka hoe tampotampoketro de tetro ty didy ty fa rehefa tonga eto ty de miova zay ny lazain'ny molotry jehova tsy misy miova. Andramo rere olona andramo ka izao fa tsara jehova sambatra ny olona zay miaka aminao sy raha te hitady fiadanana ianao tsy misy tombony hoange zany fa zay le ambaran'ny paoly apôstôly hoe lozako raha tsy mitory ny filazany tsara tsy maintsy ambary zany satria tsy tahiry ho asa amindrery ny fiadanana sy ny fahasambarana zay raisiko avy amin'ny fankatoavany tenin'andriamanitra fa zaraiko amin'ny io satria nanandrana sy ny zaha de hitako fa tsara jehova ary anananao fanantenana ny amin'ny farany zany ary anananao fiadanam-po fahaizanao mianina ka tsy hifikitra amin'ny zavatra mandalo ity am'ty zao tontolo zao ty fa mibanjana le arena tsy mety levina any amin'ny fiainana mandrak'izay. Ao amin'ny bokyny mika ao misy toromarika apetraka ao atsika zanak'olombelona anjaratsika mandinika inona ny zavatra mitranga tao anatin'ny telo taona mivavahana ny tao anatin'ny telo taona le zany nitsindrina mafy tamin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ampy ve andriamanitra ny mahafantatra inona mbola tokony ambara fa miala nenin'andriamanitra fa ny atonga tsika hipetraka aloha ka andiny tena hoe tadiditsika ve ny zavatra mafy nandalovana fa tsy mitady zay andringanana atsika andriamanitra fa mitady famonjena ary zay ny mahatonga ny teny hoe andramo ka izao fa tsara jehova mametraka safidy araky ny nambaran'ny mosesy nantsovin'ny lanitra sy ny tany ahany io fefa nataoko teo amin'lohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny famonjonana ko misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao ary de torak' zany keo no ampitainento tsy misy tombony ho ampitory filazantsara kory fa manory lalana anao misafidiana ny fiainana andramo fa tsara jehova ary ny fanandramana azy tsy fiatsoana azy fotsiny sa miondrika eo anatin'ny teniny de mankato tsy misy fiapetra ny didy zay apetrany zay ny marika mahazanaka ny tena zanak'andriamanitra de zao tsy manda ny didindrainy tsy manda ny didindrainy mika toko fahenina inona no andrasan'andriamanitra amitsika ry olombelona ozy efa naseho anao zay tsara sy izay ilainy jehova aminao de zao ihany ny anao ny marina no ty famindram-poa ny anaraka an'andriamanitra amin'ny fanetreteny tsy misy zavatra andrasan'andriamanitra aminao fa melohany fangatahany ny fankatoavana azy de nasehoany teo anatrehantsika nke ny tsara ny tsara kanefa ona o nafantaratsika fa tsara andranao aloha efa naseho atsika zay tsara ary inona koa ny ilainy jehova amitsika de tsisy zavatra ilainy jehova akoatra ny rehetra zavatra rehetra zao ihany ny anao ny marina no ty famindram-po ary ny anaraka an'andriamanitra amin'ny fanetretena zay ny fono zava-dalina ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria raha tsy ananatsika ny fanetretena tsy vitatsika zany hoe anandrana sy iza fa tsara jehova de ho hitatsika moa nyfampahirezana manaraka fa ho jerevatsika hoe takatritsika ve zay fanetretena takian'andriamanitra ho tanterahantsika zay fantatritsika ve ary tafalatsaka ao anatin'ny fotsika ve zay ilainy jehova amitsika satria io andriamanitra io
izy tsy mamely tapoka zany anjaanja eo am'lohantsika ny tsara tokony ho raisina ary zay no mahatonga ny afatra andramo ka izao fa tsara jehova sambatra ny olona zay miaraka amin'ny ary-matoko sy mino ahy fa nizana izy tsika ka mbola mitsinjo ny fiainana mandrakizay hosa manandra kanefa tadidio ihany keo raha zavatra mbola tsy niainantsika raha zavatra mbola tsy nazatra atsika tsy maintsy miditra tsehatra foana ny fanahy ratsy isakana atsika tsy hanatanteraka an'izany satria tsy tia ny fanahy ratsy anam-piadanantsika ary olombelona ihany nampiasainy mpitoro filazantsara ihany nampiasainy namanao ihany nampiasainy ny ankohonanao ihany nampiasainy mba tsy tonga anao anandrana fa tsara jehova fa raha vo tafiditra ao anatin'izay andro fafido zay ianao sokatra ny masom-panahinao de ho fantatrao ve aive tahaka an'izao ianao jehova voninahitra ho an'andriamanitra rireny vavakisika jehova andriamanitra ray de misaotra aminy amin'ny teniny ray zay azona hifampahirezana atoko sy mino fa fanahinao masina de hiasa mba atonga anay tsy hanandradratsy ety am'ity zao tontolo zao ity fa mba hanandrana zavatra tsara ary tsy olombelona manova hevitra fa ny teninao no milaza ny ramoka izao fa tsara jehova neo nisam-batan'olona tsiraray avy ny fahasahina tompo anandrana fa tsy misy tsara fa tsy eo aminao de matoko sy mino fa hiasa mikirenao mba hananany olona fiadanam-po hananany olona toko tanteraka ny amin'ny lalaka izorany zay azoho miantoka ny famonjena de mety izy ianao hijery nisam-batan'olona na de mafy arany zavatra antalohana malivavaka nisam-batan'olona tsiraray avy ianao nasitrana ny aretiny ianao ary hiasa amin'ny amin'ny rahan'i jesosy handrabarava zay rehetra mety foto-kevitry ny devoly misakana tsy ankataovana ny teninao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona ny fahasoavana isan'ny fiadanan'ny tompo amintsika mandra